Manomboka lina sy mamakafaka ary mametra-panontaniana moa ny mpanarabavao ankehitriny koa satria namoaka horonan-tsary ny Colonel Patrick Rakotomamonjy. Fanambarana voalohany taorian'ny nanesorana azy tsoho talent doléance teny anivon'ny fiadidian'ny fanavoazan'ny Repoblikan'i Madagasikara i Andriamatoa Patrick Rakotomamonjy. Masika ny hafatra nampitainy izay mitodika amin'ny Colonel Mikael Randrianirina ilay filohan'ny fanavoazan'ny Repoblika ary hafatra miampita amin'ny vahoaka malagasy sy ny filohan'ny miaramila manamboninahitra lefitra izay telo mirahalahy. Raha zohina moa dia miafina indray ny Colonel Patrick Rakotomamonjy amin'izao fotoana izao noho ny filazany fa fiarovana ny ainy sy ny antsonjay natao taminy. Voalaza fa natao famitorana ihany koa izy ny andron'ny krismasy rehefa nolazaina fa ho mpanongana fanjakana sy miresaka amin'ny mpanao politika. Ankoatran'izay dia nolazaina fa nampiantso orinasa lehibe Colonel Patrick fony izy talent doléance. Araka ny fanambarana izay nataony tao anatin'ny horonan-tsary moa dia nilaza ihany koa izy ny hoe manamboninahitra general ao amin'ny zandary no nilaza taminy Patrick mitandrema ianao fa ho samborina satria hoe hanao fanonganam-panjakana. Nilaza ihany koa Colonel Rakotomamonjy Patrick fa nohony io dia voatery nandao ny vady aman-janany izy nanomboka ny andro vitsy ho fiarovana ny ainy izany. Nanamafy ity Colonel ity ny farany fa tsy hanaiky na oviana hiara-iasa amin'ny mpanao kolokolo sy ireo mafia. Ireo mo afatra mafonja izay nambarany tao anatin'ny fanambarana izay horonan-tsary navokany. Mialohany hidirantsika amin'izay ho lazaintsika moa dia andeha arantsika kely izany horonan-tsary izay nataony Patrick Rakotomamonjy izany ny mikasika ny zava-misy ankehitriny, ny mikasika ihany koa fanambarana sy ny fanerana izay nataony. Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana, nanapa-kevitra ny tenako hiteny aminareo androany. Ny antony noho ny fiarovako ny aiko. Miteny aho voalohany indrindra todika aminao Andriamatoa Colonel Mikael. So dia mba fa tsirariny le izy, efa harcèlement many ataonareo anahy. C'est la 4e fois. Tamin'ny krismasy natao enquête fa zao teneniko anareo vahoaka hoe lazaina nanonga-panjakana. 2 semaines après lazaina fa miresaka amin'ny mpanao politika. 2 semaines après tebahana fa lazaina fa nampiantso entreprise lehibe taony doléance. Zao ndray manamboninahitra général amin'ny gendarmerie no miteny amiko rapa atsoy PRRM fa hosamboriny alahy. Inona ho ny antony mon général hanonga-panjakana? Tsy haiko tsony le izy Andriamatoa filoha. Zao no izy ry vahoaka ampanatretena lehibe ny lazako aminareo. Za dia mbola vonona nompo tanindrazana noho ny fiarovako ny aiko no natonga ana nandao ny fianakaviako nanomboka afako maly. Laha tokana ny ainy ary za tsy hanaiky noviana ny resaka kolikoly, tsy hanaiky noviana hiara-iasa amin'ny mafia. Nandao ny fianakaviako indray ny tenako fa nydroany zao. Tiako ny vadiko, arovako ny tanindrazako. Manambonary tsika sy anao mon colonel. Betsaka ny teny amiko. Patrick tsy Mikael io fa ny olona manodidina azy saingy filoham-pirenena ianao. Ifimbe dehibe ny teny ianao hatrany andapa. Za to hoe ao akaikinao hiara-iasa aminao ty tsika sy anao ny tediavin'ny vahoaka. Tsy te mibetsaka androany ary mbola tsy te hamoaka anaran'olona sy dossier fa miangavy anao Andriamatoa colonel raisy ny andraikitrao. Jereo any le izy samy colonel tsika, tsy tokony hifampatahotra, samy nianatsika sy anao. Ary tsarovy ny teniko tamin'ny solanga voalohany ny ara-mpinamana fakazo apo ary fimbetsaka ny tenenako anao zany. Fakazo apo tsika sy anao ary mpivavaka nafantarako anao. Tsy ho lavaresaka Andriamatoa filoha fa apetrako aminao ny fahendrena. Ry vahoaka malagasy masina ny tanindrazana, ianareo membre de bureau ny cause femme mafanena tamiko teo amin'ny Tobratsy mandrava. Ny tenenako hoe sokafo ny sofina, sokafo ny maso, masina ny tanindrazana tadio reny teniko reny. Ianareo garde corps telo lahy, sotra anareo ny aro ny tenako. Ampitaonareo ny afatra dia ny anatra nataoko anareo reny. Tsy mety ny kolikoly, tsy maintsy arovana ny tanindrazana. Tsy tokony atao ty famoronana dosie isaky mihetsika ty. Aza miady amin'ny olona ny anatra, ele mahery fa dans le noir.
ho any tanindrazana. Maro ny taitra ary tsy vitsy ihany koa no sadaikatra raha nahita iny fanambarana izay nataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy iny. Ao moa ny sasany manakihana, ao koa ny sasany mamakafaka. Samy namoaka ny fanehoan-keviny daholo ny olona rehetra mpanara-baovao ary samy mandray ny fahazahoany azy avokoa ireo rehetra raha vantany vao nahita iny horonan-tsary iny. Solombavam-bahoaka afaka andro Kristian moa dia nilazany hoe remarika fotsiny ny aho hoe solombavam-bahoaka afaka andro Kristian efa ela no nesorina i colonel Patrick fa matoa nesorina dia ao raha. Niseho masoandro rajojo dia nivoaka colonel nikapoka olona sy nanao abinangina ireo mpiaro azy. Tsara ho marina ihany koa hoy solombavam-bahoaka afaka andro Kristian fa tamin'ny andron'ny rajojo dia ravato ble ihany no voakihana. Nohon' zany dia mitandrema ihana colonel Ratsikitsiky fa maro ny tsy faly. Eo moa remarika izay nataon'ny solombavam-bahoaka afaka andro Kristian. Ny malaza sy misongadina amin'izao fotoana izao ihany koa dia nosamborina ilay vehivavy nandoro olona velona. Nosamborina ilay vehivavy nanondraka lasantsy sy nandoro ireo lehilahy telo izay tany amin'ny komina Tsarahonina Sahanivohitry distrikany Antsirabe faharoa. Efa ao anatin'ny famitorana ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Raha vaviny ilay vehivavy voalaza fa nisy namony izy raha ny vaovao voaray saingy ireo loharanom-baovao ankaiky ny famitorana dia mandiso ny filazana fa bevoka ilay vehivavy maty tamin'ny fiandohany ity taona ity. Namoiny ainy ihany koa ilay fahatelo mbola velona izay mbola noezahina no vonjena. Saintiamo dia naneho ny heviny tao anatin'ny tambanjotra an-tserasera Facebook Iandry Rajoelina no président voafidim-bahoaka hoy Saintia fa tsy colonel Mikael. Nahoana hoy izy no rehefa nisadaiky no mandray any colonel Mikael dia any Anjaridaina fa rehefa Andry Rajoelina dia any amin'ny palais présidentiel. Efa maro ny fitoriana any colonel Mikael any amin'ny Amnesty International hoy Saintia hatrany raha naneho ny fanehoan-keviny tao anaty tambanjotra an-tserasera. Ho faramparanantsika tanteraka moa ity video anankiraha ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaramparanantsika azy moa dia hizara ny sary mahafinaritra, hizara ihany koa ny sary izay mahaliana. Ity sary hitantsika ity moa no sary izay hozaraiko amintsika androany, sary ny ramatoa ministry ny fitsarana Fanirisoa Erinaivo. Izy moa ilay ramatoa ministra malaza fa manao ny asany, malaza ihany koa miezaka amin'ny herin'ny rehetra mba hanafoana ny kolikoly, hanafoana ihany koa ny tsy fanarandalana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Mahafinaritra indrindra ity sary ity kazaraiko amintsika rehetra ato. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanahino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsala venen'ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.